dia mbola amin'ny fifaliana mandrakariva no mafana miaraka amintsika ao anatin'izao fampahirezana foy izao vavakisika. Tsy Andriamanitra ray misotranao hatrany izahay satria ny teninao izay raisinay ao anatin'izao fampahirezana izao dia mitondra hery lehibe ho anay mandrakariva mba ahafahanay miatrika ny zavatsarotra andalovana amin'izao vanim-potoana izao. Misotranao ihany koa satria nomenao ny pasika izay nampisokatra ny masom-panahinay izay araka ny fampianarana izay noraisinay dia fiatombohan'ny dia lavitra dia ny fanahinao no mampahiranay mandrakariva tompo mba ahafahanay mahatotosa ny azakazaka napetraka eo anoloanay dia misaotra indrindra ray ny anaranao Jesosy, amen. Faly miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy manona ny fahasoavana sy ny fiadanan'ny tompo amintsika mandrakariva. Nandalo pasika tokoa isika ary tsy mbola mitsahatra ny afatra nentin'ny pasika satria anisan'ny vahaolana goavam-be faratapony napetrak'Andriamanitra ho an'izao tontolo izao mba hitondra fanafahana ho an'izao tontolo izao mihitsy, na ho an'ny tsy mahalala aza satria maty Jesosy. Dia izay le pasika nomenao izay dia nitondra fahafahana ho an'izao tontolo izao ary raha mbola velonaina koa dia mitrehitra ao anatin'ny fahafahana. Kanefa araka ny teny izay noraisina dia hoe fanafahana tao anatin'izay pasika izay dia fanafahana vonjy mainka fotsiny fa tsy mbola famonjena fa mbola ho avy ny vanim-potoana izay voatendrin'Andriamanitra mba hahatonga fanafahana tanteraka, fanafahana madiodio izay fanavotana sy famonjena. Tamin'ny farany tokoa tsika raha nidresaka nampatsendro kely ny pasika hoe io pasika io ange dia tsy fiafaran'ny dia ireo olona fa vao fitombohan'ny dia tahaka ny zanak'Israely nivoaka tao amin'ny tany Egypta ary misy zavatra tsara hampatsahivina antsika mba ho hery lehibe ho antsika satria fitombohan'ny dia anankiray andeha lavitra ary tsy maintsy efara amin'ny toerana anankiray izay dia na raha an'izay ary samy mizotra avokoa ny olona rehetra, samy miainga avokoa fa manahoana izay mety ho fiafaran'ny dia rehefa avy eo. Ary izay no mahatonga antsika miresaka hoe mba tsy ho diso hevitra tsika manoloana ny zavatra noraisina tao anatin'ny pasika satria misy fahantsoan-kevitra mandrakariva ny fandraisana ny pasika ka tena mieritreritra ny olona hoe vao vita ny pasika dia efa tena tonga dia efa tonga, fa tsy mbola tonga tsika fa vao miainga. Ary izay ny tantaran'ny zanak'Israely raha iverenantsika ny Exodosy 12 izay sady manindro mafimafy kokoa hoe tena le afatra ny pasika ange dia afatra mamperitreritra, tena afatra marina fa misy fifaliana amin'ny lafiny anankiray afak'izay fa izay fanafahan'izay dia vokatry ny fahafatesan'ilay zanak'ondry. Ary io no nahatonga antsika niresaka hoe ara-tsoratra masina ny pasika tsy fahatsiarovana ny fitsanganana fa izay le fitsanganan'i Jesosy Kristy izay tokony any amin'ny fiafaran'ny dia fanantenana le izy satria tsika mbola velonaina. Raha ohatra tsy ho faty-tsontsika dia mety mitombina le hoe raha ho apetraka zany araka ny fisainan'ny zanak'olombelona hoe pasika fitsanganana fa tsy mety ho izay mihitsy ny dikan'ilay teny fa famaritan'i Jehovasy dia famonoana ny zanak'ondry vonoy ny pasika ozy naverimberitsika teto fa tsy hoe hatsanganony ny pasika. Dia rehefa tena jerevantsika ny fahafahana ny zanak'Israely tao amin'ny tany Egypta taty amin'ny Exodosy 12 dia jerevintsika inge ny 7 teo no nijanonantsika tamin'ny farany ny 720 ka hatramin'ny 730. Ary no mamaton'alina Jehovah ozy namono ny lamatoa rehetra tany amin'ny tany Egypta hatramin'ny lamatoan'ny Farao izay mipetraka teo ambony seza fiandrianana ka hatramin'ny lamatoan'ny Babo izay tao amin'ny tranomaizina mba mivoloa teraky ny biby fiompy rehetra tamin'ny 14 volana Nisana ny trangan'izany taoriana kely fotsiny
ny sakafoana ny zanak'Israely tao amin'ny fihiboana ny enana n'ilay zanak'ondry tsy misy kilema miaraka amin'ny mofo tsy misy masirasira sy ny anana mangidy ary ny rana tenina tamin'ny tatam-baravarana sy ny tolam-baravarana vao tena nihinana ny zanak'Israely dia nidina Jehovah. Rehefa nidina Jehovah dia fahoriana tsy nisy toy izany ny tranga dia tsy nisy fitsanganana fa tsy vitany hoe ilay zanak'ondry tsy misy kilema fotsiny no maty araka ny resantsika hoe raha ny tokony ho izy ange tena ny zanak'Israely ny tokony naringana ny vonoana tamin'ny vanim-potoana io fa noho ilay zanak'ondry tsy misy kilema izay nisolo-toerana ny zanak'Israely ka nanaiky ny fepetra napetraka Jehovah dia zao tsy ringana ny zanak'Israely fa ny Egyptiana tsy nanaiky ny fepetra napetraka Jehovah no ringana dia nidiny Jehovah tamin'io fa 14 volana Nisana io izay tao anatin'ny maizom-bolana ao anatin'ny volana fenomanana ozytsika ao anatin'ny fenomanana satria ho afahana ny zanak'Israely ary zay no mahatonga lefa 14 volana Nisana alage zany ireo olona nyresantsika tety tsy mbola nisy jirama tamin'izany fa raha ho avoaka amin'ny andro alina ny zanak'Israely ka tena hoe tsapatsapa ao anatin'ny maizina tena misy tamin'ireo zanak'Israely ireo mihitsy tsy nandeha nivoaka fa naleo nijanona tao amin'ny tany Egypta fa nazava ny lalana. Andriamanitra tsy manao zavatra tsy misy dikan'izany. Navoaka tamin'ny 14 volana Nisana nadinina ny zavatra mitranga mamaton'alina Jehovah namono ny lamatoa rehetra tany amin'ny tany Egypta hatramin'ny lamatoa ny Farao izay mipetraka teo ambony seza fiandrianana ozy ka hatramin'ny lamatoa ny Babo tao amin'ny tranomaizina mba amin'izay voaloha teraka ny biby fiompy rehetra entina ilazana fa tena niara ny fahafatesana daholo ary io tsy nijery sarangan'olona tsy nijery harena tsy nijery voninahitra tsy nijery fahefana fa na ambony na ambany na mahay na tsy mahay na nanankarena na mahantra hatramin'ny lamatoa ny Farao teo amin'ny seza fiandrianana hatrany amin'ny biby ringana ary niforam-boalala ny Farao izy dia izy sy ny mpanompony rehetra ary ny Egyptiana rehetra fa nisy fidradradradrana mafy tany amin'ny tany Egypta satria tsy nisy trano izay tsy nahafatesana fahafatesana eran'ny tanàna 14 volana Nisana tena fitaintainana ary dia napaka Mosesy sy Arona raha mbola alina ka nanao hoe mitsangana mialahy amin'ny vahoakako ianareo sy ny zanak'Israely ary mandehana ka mampoany Jehovah araka ny lazainareo ary ny indray manosinareo sy ny ombinareo dia entiko arak'izay fa nilazainareo ka mandehana mba tsofo rano findroahana mihitsy zany endanaingana nareo mandeha fa mateto izahay mahery ny Andriamanitra ary io nyresantsika hoe tsy hery ny zanak'Israely mitondra fahoriana ho an'ny Egypta fa Jehovah manatanteraka ny teniny Jehovah hiady anareo nareo kosa angina zay ny tenin'ny Jehovah dia nitanterahany zany Jehovah no mandringana ny fahavalo rehefa mankatoa ny teniny ary meny fahazavana mba hafahana mivoaka ao anatin'ny miezina mikitroka zay tsy hafahana manoatra zany hoe eo amin'ny vanim-potoana anankiray izay toetrany tsy ahitanao lalana intsony tsy ahitanao hirika hivoahana intsony miditra an-tsehatra Jehovah mamorona lalana vaovao hanafahana ny olona ary mamelona ny fahavalo eo anatrehan'izay rehetrarehetra dia nandodona ny olona ny Egyptiana ozy nampandeha azy faingana hiala tamin'ny tany satria hoy izy maty avokoa izay rehetra dia nentin'ny olona ny kobany voalena raha tsy mbola voaisy masirasira sy ny vilia fanaova mofo voafe ao amin'ny lambany teny atsorina ary ny zanak'Israely ozy nanao arak'izay teny Mosesy ka nangataka firavaka volafotsy firavaka volamena ary fitafiana tamin'ny Egyptiana nataon'i Jehovah nahita fity teo mason'ny Egyptiana ny olona ka nomendreo azy izay nangatana ka dia nofoana ny Egyptiana nanan-karena ilay Egyptiana rehefa tena mivoaka ny zanak'Israely mivoaka mitondra harem-behivavy ny zanak'Israely tamin'izany vanim-potoana izany zany hoe nalefa nomena azy indray ny fahaleovan-tena nananany satria Jehovah no miaraka aminy ary zay foto-kevitra izay no tsy azon'ny olona tsy takatry ny olona ao anatin'ny afatry ny Paska ilay fahafatesana mitondra fanafahana ary ny fahafatesana iny tokony ho saintsainina mandrakariva satria miafatra Jehovah dia zao
ho tsarovana zay fotoana zay ho lalàna mandrak'izay ho tandremana araka ny teniny raha ndresaka izy eo amin'ny exodosy toko 12 efatra ambin'ny folo ka hatramin'ny fafito ambin'ny folo ary hitandrina zany zavatra zany ianareo izy ho lalàna ho anareo sy ho amin'ny taranakareo mandrak'izay zay le lalàna hitandrina zany nareo rehefa tonga any amin'ny tany zay omeny Jehovah anareo arak'izay nolazainy ianareo de tandremo zany fanompony zany lalàna mandrak'izay tsy hoe tamin'io fotsiny ary raha ny tany anareo ny zanakareo hoe inona no ataon'izao fanompona ataonao zao de ho lazainareo zao de famonoana ny pasika Jehovah lalàna mandrak'izay famonoana ny pasika Jehovah zay nandalo ny tranony zanak'Israely tary Egipta namely ny Egiptiana izy fa namonjy ny tao an-tranontsika zay ny afatra lalàna tanterahana de io no mahatonga antsika hoe miainga ny zanak'Israely fitombohan'ny dia fa tsy mbola fiafarany ary zay le fahafatesan'i Jesosy Kristy fitombohan'ny dia ndikana fitombohan'ny famonjena ny fahafahana de fitombohan'ny famonjena ny fanafahana fa tsy mbola voavontsy fa mbola misy dia lavitra satria iainga ary ny zanak'Israely eto andeha amakivaky hevitra mbola hipitany ranomasina mena mbola hipitany Jordana mbola be ny zavatra miandry azy eny am-pandehanana eny ary ny tany hokendrena de ny tany Kanana de zay koa rehefa tena bataina ty amin'ny testamenta vaovao ny zava-panahy ao ambadiky n'le pasika de ho an'ny olona zany zay natsapa fa io Jesosy Kristy mato azy de zay ny fitombohan'ny dia fanafahana fitombohan'ny famonjena ka raha izotra am'le lalana napetraka Jehovah am'izay manomboka miala amin'ny tany Egipta mandra-pahatonga any amin'ny tany Kanana be de be ny fipetraka ho apetraka eny de ro tafiditra any amin'ny tany Kanana fa rehefa tsy anaraka an'le fipetra mbola misy fandringanana ihany fa ny zavatra azo antoka vao nainga tao amin'ny tany Egipta matoa nahazo fanafahana de zao tsy ny zanak'Israely no namelona ny fahavalo fa Jehovah no namelona ny fahavalo fa tsy midika zany hoe miainga miaraka tamin'i Jehovah de tsy hisy problème tsony fa ny lalana iainga andeha ho any amin'ny tena famonjena de tena misy sakana mandrakariva na tiana na tsy tiana misy fahavalo manezika na de miteny ary Jehovah hiady anareo fa ianareo kosa angina ohatran'ny Jehovah milaza de mimeloha hoe tena na iainga ary ianareo na miaraka amiko ary ianareo tsy misakana amin'ny fahavalo tsy hamely zany fa raha tadidinareo fotsiny tegniko hoe Jehovah hiady anareo nareo kosa angina de tokony zay finoana zay no entina mandeha satria araka ny resantsika ny Exodosy toko 7 tany am-piandohana tany de efa niteny Jehovah hoe ho any am'le tany zay tena hivatanana any am'le fiafaran'ny dia inona ny zavatra hitrangany ny Exodosy toko 7 de efa niresahan'i Jehovah izy io Exodosy toko 7 de ny andininy fa fito ka hatramin'ny andininy fa valo ary hoy Jehovah efa hitako tokoa ny fahorian'ny oloko zay any Egipta ary efa reko ny fitaraina noho ny ataon'ny mpampiasa azy ary fantatro ny alahelony de efa nidina azy zao hamonjy azy amin'ny tanan'ny Egiptiana ka hitondra azy akatra amin'ny tany zany ho any amin'ny tany sosy malalaka de any amin'ny tany tondra-dronosy tantely any amin'ny tany katon'ny Kananita sy ny Hetita sy ny Amorita sy ny Perizita sy ny Hetita ary ny Jebosita tany sosy malalaka hozy Jehovah tany tondra-dronosy tantely fa manao ao io tany sosy malalaka io mbola fahavalo daholo ny moninao tsy maintsy resena akory eo entina ilazana amin'ny zanak'Israely hoe tsy mora ny idirana amin'io tany io fa adiny tsy maintsy atrehana fa tsy tokony hiala ao an-tsaina mandrakariva ny toko zay nomeny Jehovah hiady anareo fa ianareo kosa angina tahaka ny ningany tao amin'ny tany Egipta miainga fa tsy maintsy resena reo Kananita, Hetita, Amorita, Perizita sy ny Evita ary ny Jebosita ary tsy tokony anatahotra manoloana andreo fahavalo be dehibe reo raha Jehovah no miaraka fa mila mangina fotsiny manaiky ny sitrapon'Andriamanitra eo anatrehany zany rehetrarehetra zany miainga ny zanak'Israely kanefa rehefa niainga izy zay ny zavatra mbola mianitra azy ihany
ny eny an-dalana mbola tsy fantatra zany fa raha manaraka tsara ny tantaran'ny baiboly de mbola ajenatrehana kanefa vo niainga fotsiny inona ny zavatra mitranga. Ny andininy fadimy amby folo amin'ny exodosy efa tafainga ny zanak'Israely. Ny andininy vo iainga ny zanak'Israely de inona taitran'ny Egyptianina, taitran'ny Egyptianina. Ny andininy fasivy amin'ny exodosy toko faefatra amby folo raha vakitsika hatramin'ny andininy fasivy de zao ny zavatra mitranga. Ka koa nanenjika azy ny Egyptianina ozy de ny soavaly rehetra mitarika ny kalesin'ny Farao sy ny soavaly ny fitainginy sy ny miaramilany ka nahatratra azy mitoby teo amoron'ny ranomasina teo anilan'ny mpiaherota tandrifiny balaze foana. Vo tena maty Jesosy, maty ny zanak'ondry tsy misy kilema, afaka vo miainga ianao satria tsy mbola tonga de zao tsy amely anao hitsoka ny fahavalo fa hanenjika anao avaorina izy manenjika vaorina fa miandry anao kosa ry ny Jebosita, ny Etita, ny Amorita, Perizita, zany mbola miandry anao fotsiny. Fa tia raha le fahavalo nangeja teo tena tsisy azony nataony fa nasiany Jehovah izy de lasa nahazo fahafahana le zanak'Israely. Kanefa vo afaka ny zanak'Israely tsy mitsahatra reo fa mitady ny fomba rehetra foana hanenjehana, hanandevozana reo olona efa nandevozany reo, zany tsy afabela ary zay ny tsy tokony. Eritreretantsika fa rehefa miaraka amin'Andriamanitra tsika de milamindamina, fa miaraka amin'Andriamanitra ady mandra-pialantsika eto am'izao tontolo zao matrehana mandrakariva. Nanenjika azy ny Egyptianina ozy de ny soavaly rehetra mitarika ny kalesin'ny Farao sy ny soavaly fitaingina sy ny miaramila de nahatratra azy mitoby teo amoron'ny ranomasina teo anilan'ny mpiaherota tandrifiny balaze foana. Manomboka iengitsika rehefa tafaingana atsika kanefa tsika ny zavatra mitranga ampahafantarina atsika hoe atsipy ny teny eny am-pony mahalala ozy atsipy ny tady eny an-tandroko ny omby nanazava mahakasika ny pasikatsika ny karazana pasika anankitelo tandreman'ny olona safidy no atao fa ny tena fiaingana matotra de miainga ny faefatra amby folo ny volana anisanina. Rehefa tsy tafainga amin'io anao de fiaingana diso daholo ny fiaingana rehetra. Ary io misy famantarana apetrak'Andriamanitra ao anatin'izay fiaingana zay satria raha iaingitsika mandeha ny fotoana, mihodina ny fotoana, inandray mbola miandry atsika io Pentecoste ange mbola miandry io 10 andro aorinan'ny Pasika, 10 andro aorinan'ny Pasika de tsy maintsy hitranga indray hoe misy mipasika ara-tsoratra masina. Manisy ianao 10 andro miala amin'ny faefatra amby folo ny volana anisanina de manisy ianao am'le Pasika miala am'le Pasika fitsanganan'i Jesosy. Tsy hitovy mihitsy reo Pentecoste reo. Pentecoste miala amin'ny faefatra amby folo ny volana anisanina miala amin'ny fahafatesan'i Jesosy. Pentecoste miala 10 andro miala ao amin'ny fitsanganan'i Jesosy de hafa koa ny daty. Ary ny Pentecoste, zay Pentecoste zao tontolo zao mbola fifaliana ihany koa de ho hitatsika eo ihany ny fiafarany. Fa rehefa diso départ de zao diso ny Pentecoste de tsy maintsy diso ny arrivé. Marina ny départanao de marina ny Pentecoste de marina ny arrivé. Ary zay tokony ho saintsaintsika, zavatra kely fotsiny mitarika fa adsoina be dehibe mifandimby eo anatrehany zany rehetrarehetra zany. Satria raha miaingitsika tsy hijanona fotsiny hoe zay ny Pasika fa iaingitsika mandalo ny fotoana, mandalo Pentecoste de mandalo zavatra maro isan-karazany tandremany. De eo no mamaritra hoe rehefa diso départ ianao na diso lalana ianao de zao tsy maintsy diso ny arrivé, diso ny fiafaran'ny dia ka miainga ny Egyptianina nefa ao aorianao manenjika mandrakariva. De rehefa mbiaka ny andiny fafolo rehefa mbiakaiky Farao izy de natompony zanak'Israely masiny ka indreo ny Egyptianina tamin'ny nanenjika azy raiky tahotra indrindra ny zanak'Israely ka nitaraina tamin'i Jehovah. Ary koa izy tamin'ny Mosesy moa tsy nisy fasana vady tany amin'ny tany Egypta no nentinao fahatete nefitra izay nahoana nanao izany taminay ianao ka nitondra anay nivoaka avy tany amin'ny tany Egypta. Tsy zao va ny teny nolazainay taminao fo amin'ny tany Egypta hoe aoko zay fa avelao ihany izay hanompon'ny Egyptianina fa leonay manompon'ny Egyptianina zay faty aty anefitra. De teo no natongava ny tenin'i Jehovah
ny 5 mosesy tamin'ny olona aza matahotra ianareo zay mijanona fa hitanareo famonjeny Jehova zay ataonao anareo anio ka ny Egyptianina zay hitanareo anio de tsy hitanareo intsony mandrakizay Jehova hiado anareo zay fianareo kosa angina satria mbola tena matahotra nofy ihany e tena raha ny herintsika de tsy vitantsika ny anao ohatrany ny Egyptianina fa leo hiverina de nefa nampahafantariny ny Mosesy Jehova hiado anareo aza matahotra nareo kosa angina toy izy ihany de lalana izorana tsy mora misy foana ny fahavalo ka na de afaka aza vao miala ianao ka miezaka amin'ny herin'ny tenanao tsy maintsy raisin'ny Egyptianina matanjaka ange izy fa vao mentehitra amin'ny Jehova ianao matanjaka no ny Egyptianina Jehova ary zay no afatra no ampitaina mety be ny fahavalo mianjady aminao sy ampikonanao miainga tsika ao anatin'ny famarinana teny soratra masina tapa-kevitra ianao andeha hiainga be ny fahavalo isitonanao hiverina ary indraindray manatahotra ianao natrehan'izany rehetrarehetra de hiverin-dalina fa tonga aminao ny tenin'i Jehova hiady anareo fa ianao kosa ange takan'izany koa ny firenena eo anatin'ny fandraisana fanapahan-kevitra ianao ny Jehova ve sa mbola hiezaka miherin'ny tena fa tsisy lalana ahafahana mivoaka fa tsy zao ihany avy alao Jehova no hiady fa raha tsika ianao andeha hanohatra ny fahavalo hanohatra ny firenena matanjaka tsy mandresy azy zany tsika fa Jehova lehibe no ny firenena matanjaka lehibe no ny fahavalontsika avy alao izy niady fa ho afaka tsika ary toky ao anatin'ny fanatanterahana ny dia zany rehetrarehetra zany de matoky sy mino fa neninenina ady atrehantsika tsy raha avy ny sambatan'olona fianakaviana ny firenena manoloana zao toe-javatra sarotra zao ny fiankinana amin'ny Jehova io ihany ny vahaolana kanefa de andehtsika fantaro ny sitrapon'Andriamanitra raha de ho afaka tsika voninahitro n'Andriamanitra rery ihany hivavaka isika satranao Jehova Andriamanitra ray no miteninao indray zay tonga taminay de ny feny fitiavana de ny manolo lalana anay ho amin'ny tena fanafahana izorono mifampijeny de tehirizo matoky hatramin'ny fahafatesana ny vahoakanao misaotra indrindra ray amin'ny anaranao Jesosy amen. Manao velomantsika amin'ny anaran'i Jesosy anonona ny fahasoavana sy ny fahitana ny Tompo ampitsika mandrakariva.